malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ao amin'ny fahafatesana no misy ny fahavelomana. Ao amin'ny fahafatesana no misy ny fahavelomana. Zany no misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Filazany tsara araka amin'ny Matio 20:17 hatramin'ny 20. Ao amin'ny fahafatesana no misy ny fahavelomana. Teny izay nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany mangingina, ny nilazany fanotelony ny hiaretany. Tamin'ny fotoana izay niakaran'i Jesosy Kristy farany ho any Jerosalema, dia tsy maintsy nambarany tamin'ny mpianany ny fanalahidiny famonjena izay tafiditra indrindra ao amin'ny planina n'Andriamanitra momba ny famonjena izao tontolo izao. Nambara tamin'izany fa tsy maintsy handalo fiaretana, fijaliana, tonga hatramin'ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra mihitsy, hanavitra ny tany, hanavitra ny olombelona, ary hitsangana indray avy amin'ny fahafatesana rehefa avy eo. Ambara eto fa milomay izao tontolo izao, tonga any amin'ny famonoana ny zanak'Andriamanitra. Hitantsika tsara eto fa arakaraka ny anatonan'i Jesosy Kristy any Jerosalema no mahatonitra ilay andro mpijaliana, ilay ora fiafiana anakakaizany ny fahafatesana. Tafiditra amin'ny faratapony fahotan'ny zanak'olombelona, ka dia ny zanak'Andriamanitra avy aza nasiana ratsy, no endrikendrehina, no ampangaina, no vonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Efa mamaky tsara tsika dia jereo fa indro miara-miasa hanameloka ny zanak'Andriamanitra, ny mpisorona mpivavahana, ny mpanoradalàna, mioaraka amin'ny jentilisa. Ny mpisorona sy ny mpanoradalàna no hanameloka ho faty, ary ny jentilisa kosa iray tsikombakomba amin'ny fimehezana sy ny fanakapohana omboana azy amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe ny iray petsapetsa, ny mpahay lalàna sy ny mpitary-pivavahana amin'ny izao tontolo izao izay tsy malala an'Andriamanitra. Tafiditra any amin'ny lalina indrindra dia ny fahafatesana izany, ilay planina n'Andriamanitra mba hamonjena izao tontolo izao. Vaovao mahafaly ho antsika anefa fa indro misokatra ny tara-pahazavany famonjena, fa ny andro fahatelo dia atsangana indray ilay novonoina teo amin'ny tanany tsy tandalàna. Ny andro fahatelo dia aseho miharihary fa resy ny fasana, resy ny fahafatesana, resy Satana, ary resy ny fiampangana rehetra. Noresen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny nahafatesany avokoa mantsy ny fiampangana rehetra, ka indro nitsangana izy, velona izy, ary mandresy izao tontolo izao. Hoy ny fitenenantsika malagasy hatramin'izay manao hoe
ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy, fa nambaran' Jesosy Kristy, asehon' Jesosy Kristy kosa eto fa tao amin'ny nahafatesany no nisy ny fahavelomana, nisy ny fitsangana, fa tsy maintsy anetika anaty tany aloha ny voambary mba hahavokatra be. Tsy maintsy nandray toeran'ny fahafatesana izy mba hamonjena izao sy ianao. Rehavako malala ao amin'ny tompo ny fahafatesana amin'ny endriny rehetra, ny tahotra, ny akivina amin'izao fiainana ankehitriny zao, ny fahadisom-panantenana sy ny fahaverezam-panantenana amin'ny endriny samihafa. Izany indrindra no endrim-pahafatesana noresen'i Jesosy Kristy, ary indrindra ny tsy finoana. Mahagaga sy mahatalanjona ny planin'Andriamanitra ry avako, fa mihevitra manrakariva izay hahavelona sy hamelona ny fanantenantsika, izay efa nodomandry ny fahaverezam-panantenana, ny hanome aina vaovao indray ny fiainantsika izay ketraka. Zany no tanjon'Andriamanitra. Rehavako malala, mety mandalo aminao avokoa ny sombitsombony izay nandalo tamin'ny tompo: fahoriana, fisedrana, fizahan-toetra, fanakoran'ny hafa, ataon'ny olona fimehezana sy tondrona molotra. Matoky ny tompo, fa efa niasa tamin'ny faratapony sy ny farany mangidy indrindra, ka indro izy manomana fahavelomana ho anao. Ianao lay ho atsangan'ny tompo amin'ny fahafatesam-panahanao, ianao lay ho atsangan'ny tompo amin'ny fahafatesan'ny saina sy ny fahafatesan'ny nofo koa azy, ka entiny ho amin'ny fiainana vaovao. Ao amin'ny Kristy reriany no andraisantsika zany fiainana izany. Eo an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Endre mahatalanjon'Andriamanitra ny famonjenao izao tontolo izao, ka na dia nankahala sy nanameloka anao aza ny nataonay dia indro tianao mandrakariva izay ka novelominao, navotanao tamin'ny fahafatesana samihafa izay nanjoanay. Dia misaotra anao mamelona indray ka tonga manana aina vaovao miatrika any ankehitrininay, ary dia mitondra eo ampelantananao mivavaka izay tompo ho an'ny fiarahamonina maty fanahy, maty eritreritra, maty ara-tsaina, eo anatrehan'ny fifamonona, eo anatrehan'ny fifanambakana sy fitediavana ny tombotsoa manokana ho amin'ny tena, ka nahaverezan'ny maha-olona sy ny hasina maha-olombelona. Dia mivavaka ho an'ity tanina ity, hihevitra mandrakariva izay hifanasoavana sy hifanampiana. Vavaka izay Jesosy, mba ianao mihitsy no hanapaka ny fiarahamonina misy anay, fa ao amin'izay misy anao no misy ny fiainana. Dia vario reny etaeta mila vonjy ho an'izay rehetra miantso ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, ho anao midera sy ny laza ny voninahitra. Amen.